Miray trano amin'ny maty. Nosoratany Toky Gérard Arabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ho velomin'ny Anjarliva, Ony Miajanirina, miaraka amin'ny Arliva, Tahina Nantenaina, ary ny Rina Rochelle. Roland Ramanatsonina ndray feo, Anjarliva ny Nana Totosi. Dia izay no izy raha matoa kely mengaly mila mandalo fanodinana ny reninao raha tiatsika ho avitra ny ainy. Izany hoe tapahana hatreo amin'ny fotompeny ny tongony mba tsy daran'ny aretina any amin'ny vatany, indrindra fa any amin'ny tsinainy. Andrekako io mba mpiorokoditra na ny mihaino an'izany fotsiny aza. Dia tena tsy misy hevitra ankoatran'izay mihitsy ve dokotera? Indrisy fa tsy misy grave be mihitsy mantsy ny aretina mahazony reninao, satria ny nera nalay antsointsika hoe fitatitra amin'ny baikiny raha mapetsika amin'ny vatana mihitsy ny vo. Andray. Ny nofo sy ny ozatra no lasibatra voalohany, dia izay tsy maintsy hanapahatsika hevitra farak'izay hainga. Andriamanitro, fa tena ahoana reniny tsy maintsy miaritra fangiry firiana ohatran'izao hoe inona loatra ny ratsy nataony? Ny zava-dehibe aloha dia efa fantatro izao ilay aretina ka mila ataontsika izay avitra ny ainy. Ka tsy manana enti-manana ny amin'izany ange izay dokotera. Fa hono koa ary mengaly. Ahoana dokotera? Angaha dia tsy mba misy fianakaviana mba afaka nifanohana aminao amin'izao fotoan-tsarotra izao Ary izay mantsy dia toinao sy ilay tovovavy iray iny foana nitazako mivezivezy mikarakara ny reninao aty. Mba miankatra ianao dokotera. Ka mboty range za dokotera sady vavy-tokana ihany koa. Raha ny havana indray dia ananany eto kosa saingy efa naharitra loatra ny narariana iny dia leo ry zareo ka nanana mangy aza ila tsy ataondry zareo tsony. Ilay tovovavy indray mpiray vodirindrina aminay. Mbola vakansy ary zareo amin'izao dia mba niangaviako izy hijerijery an'iny. Ny olana koa ange dia nandrasanareo iomby be ilay reto vao nahiditsareo hopitaly izy. Ka tsy napoziko ampalemy azy ohatran'izao ange io aretina io dokotera. Tsy fantatra koa moa ilay fototra aretina fa dia indraindray izy mitaray no marary an-doha, indraindray milazo crampe matetika. Avy eo reradava tsy haiko tsony. Eny tsy mbola mahazo kivy kosa aloha mbola mitsabotsika izao. Mahay reza dia manana fanantenana foana Ka na hery takininina aza dokotera, rehefa ny vola ety mitsabo mihitsy tsy misy dia tsy afaka anao ninninina Mitaky vola be tokoa aloha ilay izy. Raha fanafody tsotra tonga teo aloha afaka nanapikanao na amin'ny ampahany any aza, fa ity kosa tena miala tsiny fa tsy hitako izay hevitra. Eny tsapako tsara. Na ny vadinao aza mantsy mety ho gaga hoe inona loatra azy zahainy dia afoizanao vidim-panafody ohatran'ireny. Vadiko iza koa mbola tsy manambady aka. Iza koa tovolahy sady manam-pahaizana ny tsara fana ohatranao izao ve dia mbola tsy manambady ihany? Efa sany lazaiko anao izany ny marina ka ny fantoka loatra tamin'ny fianarako dia tsy nanam-potoana loatra ny amin'izany. Izany? Eny tsy mitsahatra ny mamerina ny fisaorana anao tokoa aloha tamin'ny fanampiana ho anay mianaka hatramin'izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly an'izany avy zato eny tsy manam-pahatam-perana sy ny soa vitanao dokotera. Mengaly koa tsy efa fampiriny amin'izay izao ianao nisaotra anaka. Izay azoko natao ihany indray no nataoko Izay ahitana an'ity lela volo ity izao no mampiasa ny saiko. Nataoko aza mantsy hoe ahita asa tsaratsara kokoa noho io ataoko amin'izao io aza dia tsy ahita an'io maripolo vilivily mihitsy. Mahatorotoro ny foko no mahita ny mengaly miady rery toy izao. Tena ampy azy mafy anefa tsy hitako hoe ahoana. Sao ary
ekeko fa tsy tompony ihany izay kanefa ataoko izay fomba rehetra tsy ampombo loatra ny aretin-dreninao. Amin'izay manam-potoana tsara ianao ahitana ilay vola. Tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana fa ivavahako mba hahita vahaolana ianao dia misaotra anao mivavaka ho anay dokotera. Za kosa anao an'izay farahiriko ahavitako mandony vola hitsaboana ny neny. No manao tao foana ihany no azo atao tena fakakana. Tena zara raha manana baka. Ny zavatra takin'ny orinasa nefa tsy arak'izany. Tena avisana zany ka. Taiza moa mitany tsy tonga. Efa hatry ny omaly. Tena sarotra namale mitady asa ka. Ny vola tsy maintsy tadiavina hitsaboana azy. Ny fikarakarana azy mbola olana iray hafa ihany koa. Mety angava ny lafatra indray angamba raha-pito dia izy aloha no asaiko miandry ny neny. Dia rehefa mahita asa dia hitady olona ho karamaina iambina azy amin'izay fa ny lafatra koa aza zao mety efa mba leo ihany. Neny tsy maintsy anao izay farahiriko hanavotako anao. Mba manana ny zava-tsy anao moa Ianao le mba ny fianakaviako. Ary aleo ahitototo hiverina amin'izay. Efa mbe ho maizina koa tiany andro. Dia tongotra amin'io mbola mafotaka. Aleo mandeha mafimafina dia ila tsy horeko tsony azy izany ny tongotra. Ekeko hoe vola ny tadiaviko fa sanatriavina kosa aloha raha hoe varobatany. Raha manaiky ny sakaiza aminy dia ho raisiny ao amin'ny orinasany. Ary ho ataony foadony neny ankizy ny karamako. Koa raha tsy paiso ako. Olona efa ilahatra miraiko izao ve? Lehilahy lehibe efa sasatry ny miaina. Mpanararotra ny tsy fananany ny hafa fotsiny. Tena hoe manko visy. Fa mbola tsy kivy aloha zahatra eto hoe. Mino fa raha mbola ao koa izao Andriamanitra izao tsy hamelana hiady rery izany izy. Aloha za apetraka kely mihitsy sady anokatra Facebook. So dia ao no ahitana an'izay maso. Sady valaka izany. Ohatr'izay. Arotra variana bengy iny matama manapaka ny arabe iny izany. Toa tsy hitany akory anefa misy fiara mandeha mafy be iny. Tandremo! Osy ty fa tena voadona ilay madama. Io mitsirara amin'ny arabe io. Io engany mba tsy naninona. Ina kosa fa niarina moramora ka. Tsy naninona ve ianao teo madama? Ohatr'izay marina. Mety mona marinina kosa angamy tera matotika. Kanefa izy teo eniko ny kikika be. Ny entany nangoniny dia iny izy fa niarina moramora. Oay, ary kika bengy izany lohalika ao izany so dia tokony hoentina any amin'ny dokotera mihitsy azy ianao ty. Nanao fihetsika tamin'ny tanana fotsiny izy hoe aoka izao dia iny fa lasa. Mba hafahafa koa izany raha matoa. Tsy ireo ty izy raha tsy mikitringatringa ery mandeha.
Tena misy raha marina la terre. Manahoana ianao raha matokely mengaly? Efa nanahoana no mararintsika ato izay? Za salama ihany ka fa ny mararintsika zao ny zara raha homan-kanina. Misy traitement novely kely izay dia ho hita ny fiainy avy eo tsy mahazo kivikivy le mengaly mbola andala-pitsaboantsika izao. Mahakivy loatra nge ny toe-pahasalamany dokotera tsy mba mety tsara fa toa mitaraina reraka foana izy dia io mba azo torokely indray. Tena tsy ataoko ny maso mengaly kosa aloha fa na za aza toa mitady firy-hevitra ihany tena hitako hoe mireraka le reniny. Tsy mety mivoatra mihitsy ny toe-pahasalamany tato ato izay. Efa miezaka nanova traitement ihany fa tsy misy vahaolana fa tsy mifandidiana ihany angamba. Ary no ary mengaly? Hoe ahoana izay dokotera Rato? Nanahoana le fikarohana asa nataonao? Efa nahitambokany sa? Mbola tsy misy mangirana loatra dokotera. Za fotsiny reraky ny dia tongotra dia aleoko aloha najanona mihitsy dia nakaina kely androany. Ato amin'ny Facebook indray angamba aloha izany hijerijery. Dia mahita ny sory avela kely aloha nareo mianaka mahita anao tato dia mba mivilina ny tany vaovao. Mirary soa nareo mianaka? Misaotra be dia be anao re mirary soa anao ihany koa? Ie. Toa te hampahery atoy ny fanoany fotsiny dokotera indraindray. Tsapako ihany koa fa tsy te handodina amin'ilay resa-bola andidiana ny neny izy. Ny fahasalamany sy ny tia miratsy andro aman'alina. Inona reny ataoko ampio reharitra be famindram-po neny io mba sotrana amin'izay moa ono miady rerenke ny zanako vavy efa manao izay farahiriko kanefa toa tsy hitako ihany. Ary be tolotra asa tokoa kay ato amin'ity groupe natoron'ny dokotera Rato anaty. Andraso hoe jerena tsara. Aiana mifaritra kay. Io anara-fijery izao une société recherche suivi tak diplôma be indray nefa ity. Ary tia manaraka ity kosa zao hitako mety amiko. Ny olana fotsiny zao dia nalavira toerana. Leo be koa zany ka tsy misy mifanaraka amin'izay mari-pahaizako mihitsy ato. Sa mihitsy ve ny ratsy vitana sa ny sehatra ny fananana asa eto toerana ny vitsy. Sa ny baka mihitsy ny tsy misy vidiny intsony amin'izao. Aiza ve rangaka efa ho firy andro azay no nitety orinasa hatramin'ny call center sy ny sisa fa ohatra ny sasapona fotsiny. Hita be hono hoe stressé loatra ozy ny recruteur. Lazainy sareo hoe tsy mahay misery stress. Rehefa mahita indray dia na miasa alina na koa patron makivisy. Keviaka. Hito indray misy ray andraso hoe orinasa tsy mitonona anarana mitady maika interprète d'anglais en plein temps. Lana vavy mihoatra ny 17 taona niveau bac. Olona tena matotra sy montina no ilaina.
Raha liana ianao dia alefa sofatra miafina amin'ny alalan'ny kontinao amin'ny ity pejy ity mombamombanao miampy sary lava iray. Ary ohatry ny mety amiko ity sao dia sao ihany dia andefa ny fangatahana azy. Ary ty numéro fixe miantso aty. Aleo raisina malaky. Allô? Miarabanao? Salama tompoko. Mademoiselle André Malala Mengaly fity ve io azafady? Ie, izy indrindra tompoko. Le orinasa nitady interprète nandefasanao demande ihany tia miantso anao ty. Eny tompoko, mihaino anao Anisan'ireo voafantina hiatsika ny entretien ianao. Ka te anontany raha disponible ianao? Eny tompoko, mbola disponible Tsara zany. Makanisa ary ianao aty amin'ny local anay amin'ny larobia amin'ny telotolakandro iresaka tsika. Ka raha mifanentana amin'ilay tadiavinay ka mifanaraka tsara tsika dia horaisinay ianao mademoiselle. Mety? Eny tompoko, tsy maninona ka fa aiza moa le toerana misy anareo azafady? Ho alefa n'le mail nomenao anay zao ankehitriny ihany ny adresy dia aza manao tara. Eny tompoko, misaotra indrindra Monsieur Isa moa raha tsy mahadiso azafady. Ohatra tapaka. Oe, zany afaliako tena manomboka amintsika amiko amin'izay zany ny vitana. Aleo hiomana tsara amin'ny entretien dia ho hita eo tena misaotra anao tompo malalo mba ampio mba azo an'io azy io. Ary efa io tonga mailaka io tokoa le adresy niresahany teo. Ty mamikifiky be ty. Mengaly tena maika dia maika tokoa angamba izy zany fa nahatsoka aza tsy reny akory. Mengaly aleo somary injana dia kitihana mihitsy fa tao somary ana mihitsy izy zany. Oay, dokotera. Ainao ty rehefa maika dia tena tsy malala olona tsy mihitsy. Ay, miala tsiny re dokotera. Tsy zany manko fa misy entretien hofinjeko izay io amin'ny telo dia matahotra ny tara dia izay no mahamaika io. Ay, amin'ny telo kosa ve ny fotoananareo dia amin'izao ora izao ianao dia efa matahotra ny tara sa lavitra be ilay toerana? Ka aleo tonga aloha foana toy izay tarako. Izay aloha dia marina moa za koa nge mbola hody solakanjo nefa lafatra le namako miambina neny somary taratara vao tonga. Tena aleo ngamba angatadalana aminao dokotera. Tsy mety mantsy raha vao hoe premier contact dia ho tara. Tsy hoe gagan'ny olona any. Ay. Ie, izay ara aloha fa lasa ka. Andasy vetivety moa ty misy ataonao sarandalana. Mandehana taxi moto dia amin'izay mba tsy taraiky be. Dokotera koa masosotra ka. Raisy raisy fa tsy maninona. Fokona ampinanao iny. Sotra betsaka ary dia izay ary fa mazotoa dokotera ndao ary dia mahitany soa ndry tena mampalahelo mihitsy ny tovovavy iny. Makofoka vy makofoka vanana. Ny vidim-panafody ato amin'io efa tafakatra ohatriny. Ny aleram-bata na tsy asiana resaka. Ny fikorontanan-tsaina moa mangana fotsiny. Ny manahirana amin'ity izy mianaka ity koa dia le izy efa mbiakoditra le retina vao nahitana taty amin'ny hopitaly no le sitrany ahy eny tsy hanomezako tsy ny azy le izy satrony akatika nefa vola tsy misy.
dia aleo ataony mpitsapy sasany ankilabao fotsiny. Zilantro tovahoaka be ireo zany mbola ho alohako avokoa. Aza hitako ny ka tsy ho voaraitsony aho. Zaho koa moa nanao hevitra daladala ihany ko. Mbola ny kafriko ihany le volany meny dokotera teo. Sitrany hoe ataonay sakafo rapitso dia naleoko ny kirina andeha bus. Zao hoa tara fifankadina. Maty amarina mafy. Dia ahoana ny ataoko? Andraso hoe anontaniako tsy tovolahy itsy. Hono azafady. Hamonjy an'le entretien momba an'le fitadiavana interprète daholo ve ireo olona milahatra ireo? Manahoana? Ie, ao daholo ireo ka. Ahoay, azafady, manahoana? Dia mbola ho voaray ve ity izaho amin'ireto ankizy be dia be reto? Efa misy numéro mendry zareo ka. 19 eo no ho atao entretien fa antsantako dia hoe mahery an'izay ve no antsondry zareo? Anga? Lozy izany. Dia mbola misy mizara numéro ve amin'izao? Marina raha tratra n'izany intsony. Toa ohatry ny efa tapitra teo a. Indray? Milamina aloha ndry e. Andraso fa misy numéro ny laharan'le bandy akamako izay ato. Tsy andro moa dia lasa mody iziko. Misotra anao a Jesoa. Tena misotra betsaka lesy a. Misotra. Fa iza tokoa moa ny anaranao raha tsy mahadiso? Tsy misy isaorany e. Ihaja ny fiantsoa. Faly mahafantatra ny aza. Ny akosa miangaly. Faly mahafantatra ny miangaly. Ary izy ity nge nataoko hoe efa samy manana ny uranovany entretien kay mbola raharaha be ohatran'izao e. Zaho koa aza kimba gagako. Dia asa hoe iza amin'ireo ankizy be dia be ireo no voaray eo. Sady hoe roa fotsiny io ny tadiaviny a. Ino a? Dia ireo ankizy be dia be ireo izany dia tsy hanasa daholo e. Sady tena mbola tanora kely eritreriny kely daholo reto izy. Ka izay mihitsy angely olana e. Ny tanora be dia be fa ny asa nefa vitsy dia vitsy. Dia avy eo rehefa sasatry ny mitady asa ny tanora dia lasa manao tao foana fotsiny sisa. Mitaingy tamboso mangaro-posy eny anila kely hatrano. Nga hitantsona izy ity e. Oy, ary nandroso be izany filaharana izany e. Fa ary resaka teto fotsiny sika. Anjara ndry zao. Bon sens e. Andraso aloha. Andraso aloha. Fa mba nanahoana aloha izy tao hoe sao dia sarotra be. Milamina be ka. Kalma fotsiny ndry. Sady teny gasy angeny tena mbanao e. Ok ary. Bon sens fa raha tsy mampaninina anao dia afaka mba afampiantry ve? Dia miara-motsy tsika avy eo. Sa mbola misy dia alehanao maika? Nefa saika mbola hividy fanafody sao zaho io ko. Hividy fanafody? Midira rehefa tsy lozana manakadasaka eo fotsiny a. Ao fa andrasako re. Misaotra meloha.
Manantso. Manahoana tompoko? Miarabanao. Mazoto era. Misaotra indrindra tompoko. Raha matokely andray malala mangaly fity. Monsieur ihany zany miresaka aminao. PDG ny orinasa. Faly mifankahita aminao tompoko. Rehefa fantany ary ve izany hoe izany no hiditra manaraka eo e. Sa efa nilazainy aza. Ny mahagaga koa dia tonga dia ny PDG mihitsy no mandray fa tsy mba ny RH. Ka lazao fofohy amiko hoe ny mombamomba anao. Andria Malala Mangaly Fitino anarako tompoko. Miangalo ny fiantsoana 12 taona ary mbola tokantena. Afaka bakesery literaire ny taona lasa teo ary nanaraka ny sapam-pianarana anglisy teny Ankatso ny voaterin'izany noho ny tsy fahampiany enti-manana. Efa maty mantsy ny raiko ary mbola any kosa ny reniko. Saingy marary isan-kehitriny ka tena mila fitsaboana. Zany hoe voatery zany ianao hitady asa noho ny aretin'ilay reninao. Io aretin'ny reninao io zany no motivation anao. Tsy laviko tompoko fa mila vola amin'ny fitsaboana andrenika fa tsy midika nefa izany hoe izay fotsiny ihany no antony hitadiavako asa ohatran'izao fa mba hanome an'izay tsara indrindra aniko ihany koa hampandrosoana ny orinasa. Ka tsy afaka ny amelan'ny reninao tsy misy mpanara-maso mihitsy ange ianao zany. Nefa le asa sady tsy eto an-drenivohitra no tsy misy fotoana ahafahana mody ihany koa. Tena manaraka an'le vahiny anaty projet mihitsy nareo. Ndray teo ataoko ahoana izany neny. Eny e, tsy efa nampozona koa ve moa zao hoe aloloha ekena dia ho hita eo foana izay andaminana azy. Variana be nge ianao zany e. Miala tsiny tompoko, efa misy mpanara-maso le reniko ka. Ay, tsara be. Mba fantatrao tokoa ve aloha ny asan'izany hoe interprète zany? Eny tompoko, mandika teny mba mora ny fifandraisana eo amin'ny vahiny sy ny tompo-toerana. Mahafehy teny anglisy tsara moa zany ianao io? Eny tompoko, anisan'ny taranja tiako sy nanavanana anany teny anglisy tany ampianarana. Izay ny antony safidianako anjoiny sapam-pianarana teny anglisy teny amin'ny université. Sa zany ianao raha avadintsika teny anglisy ny entretien? Eny tompoko, tsy misy olana ka. Okay. So talk me about yourself. Bravo. Voafehanao tokoa le izy ka. Ny tena mahafinaritra dia ianao le tsy manana expérience be sy tsy dia nandalo fianarana be nanao ahoana nefa izany ny fahaizanao. Enao koa manao izay hamenatra ka. Marina izany koa. Tanora ary tia manome lanja ny tanora vao misandratra ohatranao zao. Misaotra tompoko. Fa hiverina amin'ilay resaka asa tsika aloha e. Mihaino anao ary aho tompoko. Le asa tao tsy zavatra sarotra be. Mila olona mendrika, montina, mahatoky ary tena vonona. Ka nananao ve aloha reo qualité reo? Eny tompoko. Raha ny fijeriko ny rendrinao amin'ny Facebook aloha, olona tena montina sy madio fitondran-tena mihitsy ianao e. Mbola tsy manambady amanjanaka? Tsy tompoko. Araka ny lazaiko anao teny am-piandohana dia mbola tokantena. Na olo tiana zange tompoko mbola tsy ananako e. Asa be vazivazy eo koa ianao ty e. Tovovavy mafatifaty ohatran'izao kosa ve dia tsy anana olo tiana e. Tena tsy manana tompoko. Zany hoe mbola madio zany. Eny e, tsara be. Ahoana tsara hoe tompoko? Madio fitondran-tena zany ve hoay ianao hoe fa fanontaniana maritra tokoa.
Tena mbola tsy niara-nandro tamina tovolahy mihitsy zany ianao io? Tsy azoko. Fa inona kay tompoko ny idiran'izany amin'ilay asa hipostulevako? Aza dia atao mahatezitra tsy mahamenatra rehefa fanontaniana tsotra fotsiny iny nenahy. Tsy valiana ve? Tsy maintsy ka. Raha tsy zany dia tapitra eo ty entretien ity satria tsy mahavaly an'izay fanontaniana apetraka aminao ianao. Ary aiza mandainga akory fa tonga dia fantatro mazava? Andrekako io. Ohatry ny vadika anasika be tampoka teo le Ramose. Tsy ireo ty izy raha tsy mivandravandra be miandry ny valiteniko. Mazava ka araky ny lasaiko anao teo dia tsy mbola nalala lehilahy mihitsy atompoko. Lazany marina tokoa ianao. Tsy ohatran'ny ankamaroan'ireo tanora teo alohanao. Sady mpandainga no maloto fitondran-tena. Mbola tsy niasa tamina orinasa ohatran'ity mihitsy zany ianao io? Eny tompoko. Efa niasa ihany fa asa madinidinika. Ay, vonona zany ianao raha ilazako hoe amin'ny herinandro manomboka le asa. Tena vonona ka misy ohatran'izany asa indray moa Monsieur Hansa. Très bien. Efa nijereko tsara aloha momba anao e. Miantso anao zay raha mpitso hanambarana aminao ny fanapahan-kevitra farany. Mety zay? Eny tompoko. Dia misaotra be dia be tamin'ny fandraisana. Nanahoana izy tao? Lamina ka. Fa le Ramose ohatry ny hafahafa izany e. Sa hoe ianao tsy natsapan'izany? Sady indraindray izy mametraka fanontaniana tsy misy idirany amin'ilay posta mihitsiny. Fa hafahafa ahoana moa? Ohatran'ny manao fijery hafahafa izany. Ohatry ny hoe vida be izany le fijeriny. Toa tsy mba nahatsapan'izany ray aka. Za raha teo moa tsy dia nandinika ny masony. Zany? Ie. Fa teo amin'ny androny foana ny mody nijereko. Zany no maso mifika rehefa matahotra mijery an'ilay olona amin'ny masony. Dia ny androny foana ny banjinina. Ary sao dia indrindra vehivavy kosa ary dia sady mody ny kotiny maivana ihany e. Dia asa reko. Fa mampatahotra aloha raha reny ny atao hoe mikoty. Nanontaniana hatramin'ny fahadiovako ange. Tsy azoko. Nanontaniana hatramin'ny fahadiovandre ahoana? Zany koa ve dia tsy azo ny lahy. Ozy izy hoe mbola virjiny ve hono za. Ay ve zany e. Ary nataoko fa za rery ange no nanontaniana azany e. Anga? Ianao lehilahy io ve? Ena. Dia inona navalinao azy? Za ve moa ilaza marina fa mody nataoko hoe mbola virjiny ho azy ao lehilahy zao. Fantapatatra tsinona fa ohatry ny important be amin'le ry ny valiny fanontaniana. Fa hay ve amin'izao vanim-potoana izao ka mbola misy lehilahy feno taona virjiny? Sa moa tsy efa feno taona lehilahy io? Efa 20 taona azy ako. Aza malasaka eo ndrika. Fa marina zaniko. Fa dia tena mahagaga aloha ny antony nametrahany an'io fanontaniana io e. Iny ihany angamba ny fanontaniana sarotra ny valiana tamiko tao Ianao lehilahy io aza moa sahirana maika fa za vehivavy kely ty. Mba tsy nanaovany zavatra hafahafa tao azako. Za aza moa efa nanao mihitsy hoe sao dia belaka aza ho aty izoko ty. Efa ino ny bosiko fa zay aloha ka. Fampilaza eo foana rehefa misy vaovao. Ny Facebook raha teo efa any amin'lahy dia misaotra ny andro. Okey ary. Bon sindri Lehilahy arina ny antsony Monsieur Hansa iny angamba tia miantso anaty.
Trazo raisina malaky. Allo? Allo, mademoiselle Mengaly? Eny tompoko, izy indrindra. Monsieur Ansayany tia miantso anao ty. Afaka miresaka ianao zao? Eny tompoko. Faly mampafantatra anao indray zay fa ianao dia anisan'ny voaray tamin'ilay recrutement interprète. Ka vonina ianao raha afaka 2 andro ihany dia manomboka. Hoay faly be eny tompoko vonina. Ao amin'ilay batimana andraisana anareo ihany ary ny fotoana e. Amin'ny 3 taona mazatra ihany. Arabaina aloha zany nareo menadahy. Mafy nareo matovo fito tao anatin'ireny ankizy 9-10 reny. Misaotra anao be dia be tompoko nametraka fatokisana taminay. Tsy ho lava resaka sika fa aleo tonga dia vao maso ny potsirina. Araka nefa fantatrareo dia maika dia maika ny lalànareo. Ka noho izany dia rapitso dia ny rapitso ihany dia manomboka ny asa raha toa ka voninareo. Tsy atao mivilona kosa nefa le toerana iasana ka mila manao mananentanareo zany nareo aza manamomba ny sakafo sy ny toerana toriana fa sady hoe norinareo ny loze no blanchi. Zany hoe raisinay an-tanana manontolo momba nareo manaraka tsara nareo Eny tompoko. Contrat CDD le izy. Zany hoe mandritra ny fotoana voafaritra. Fa mety hitatra ihany koa nefa arakaraky ny fitohizan'le projet sy ny mety fahazotoanareo. Dia misoratra anaty taratasy tiny ka raha manareo manao an'le asa. Ka raha misy an'andro le izy. Ndrekakio to vola be. Ay ve ka vola be ohatran'izao toy ny manao interprète tony. Misaotra dia zandray raha angafa tonga dia riatako dia. Efa haiko tsara ihany fahaizanareo ka mino fa tsy mila fiofanana be na toy izany. Fa mila mizatra kely fotsiny nareo dia mandeha ho azy io. Eny tompoko, vonina tsara zay ka. Mahazo mody ary aloha nareo Omany tsara ny entana. Indrindrindrindra ny saina. Omaiko anareo ny toerana akany soferanareo rapitsika manao soniana contrat. Mahazo matoky anareo Eny tompoko. Ao fa hiomana tsara zay Misaotra an'Andriamanitra. Ela ny ela fa voaray ihany ry. Fa tsy ahavotsotro tsony kosa aloha io Sady mety orinasa tsy kahihatra le izy satria vao miditra ve dia efa fety no mitsenako. Misy ohatr'izany izandray. Mety ty fiara mijanona manoloana aty kosa angambaka. Iny fa mivoaka manokatra barabarana ho aly chauffeur dia mampandroso. Ary manao tenue correct be nge izy izany Salama toko. Manao miangaly. Vonina be Manao ny azy. Ka andrabe be ohatran'ireny kosa ve dia tsy ampazoto Zay aloha Za moa kepoka fotsiny vao nahatsipalitra n'le ohatra kely be dia be. Ny andray aloha ny tena mahafaly anahy dia ho vitako soma tsara ny anefana ny fandidiana neny raha ray an'io voalo tokoa ahoana kosa moa tsy aray tsy efa iny moa no fanarahana. Ny contrat manamafy azy fotsiny sisa no mila soniavitsika. Fa ianao ty tokoa ve ho azy zany efa tena favy be amin'ny teny anglisy Prof d'anglia iny no tena asako ry miangaly. Ay ve Kely karama nefa le izy dia tsy maintsy mitady asa hafa.
Ny anabaviko raha teo koa maharary efa ho 4 andro zay dia tsy maintsy ataoko izay ahasalama azy satria izy irery sisa no hany mba fianakaviako. Zaho ihany koa sisa mba hany andry antera satria kamboly izay. Ay ve? Ie. Ary tsy dia mifankaiza firy ange izany tsika sy ianao e. Zaho fotsiny ny vavitokana ary ny reniko no marary. Ndre mampalahelo izany. Dia atao izay mety. Fa hoaiza tokoa aloha tsika ty e. Mba fantapatatrao ihany ve? Ohatrany hoe mihodinkodina be mantsy izany lalantsika izany. Ny andro raha teo koa moa efa hariva ka tsy dia tandrotandroko loatra. Tena tsy haiko a. Zoky chauffeur ty koa moa sahala mona mareniny izany rehefa mba hanontany. Raha miteny reny hazo maniry eny amoron-dalana reny dia miteny arainy. Mba mahagaga koa izany. Eny e, na ny arahabako koa aza moa nge teo tsy nivaliany fa nijereny tsara tamin'ilay solomaso mainty be fotsiny aho e. Mifoaza amin'izay fa efa tonga angamba tsika. Efa tonga? Ino a? Eny tokoa. Hoay izany avon'ilay vavahady e. Manoatra no ireny lapana olo-panjakana ireny. Dia jereo koa ngefa malalaka be ilay tokotany zareo e. Sady feno zava-maniry mandrobona be. Taratry ny jiron'ilay fiara teo. Ie. Na ilay trano koa aza sahala an'ireny lapy ireny mihitsy. Avo be sady be haingokaingony be koa. Hoay, tandray fa misy alika be ange io mitsenandrio e. Andrikaka sika tapaka marina ny lalan-drivotra. Sady ay anankiroa be reto izy. Sady goavana be. So ihany fa nifatotra rojo. Aty ho ny lalana ary miangaly e. Dia meo azy ny valizinao e. Tonga sondray nareo menaday. Ie, misaotra tompoko. Toy izao ny aty aminay. Ahoana ny fahitanareo azy? Tena mahafinaritra ka. Lampanampanjaka marina ny sitako. Fa tsy mpanjaka kosa akory a. Na hoe taranaka mpanjaka. Fa zavatra hafa mihitsy. Hoe ahoana tsara ozy ianao tompoko? Faly mandray anareo aho ahy. Raha-pitsinareo mahita tsara ny endriky ny tanàna fa efa maizina ihany koa moa tia ny andro. No, mansolo nareo aty amin'ny biraoko aty dia rehefa avao aty amin'ny ramatoa Emily any amin'ny efitranonareo tsirairay avy. Asa voentiny Monsieur Robert aloha ny entanareo. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra. Eny tompoko. Anao briefing kely sy hanazava tsara aminareo an'ilay asa ny antsoko anareo. Inoko mantsy fa maro be ny fanontaniana manitikitika ny sainareo any. Sa tsy izany? Misy tokoa aloha ny fanontaniana e. Fa efa nazava moa ianao ka mihaino anao ary izay. Tonga eo amin'ny fotoana hanazavako azy tsara amin'izay ary sika. Dia manasa anareo hiaino tsara sy tsy hanapaka ny fanazavako. Eny tompoko. Le asa aloha averiko indray na dia efa nambarako anareo foana aza. Le izy aza tsotra e. Aloha tonga dia tsoroko a. Tsy misy idiran'le resaka interprète akory le izy. Procédure ny fantenana anareo fotsiny ireny.
Ary misy antony lehibe mahatonareo ny voafidy tao anatin'ny maro. Tsy azoko. Ny tena marina dia izao mitodika kely any aminao raha matoa kely miangaly. Ny anjara asanao dia mitana ny anjara toeran'ny Francisca Vancan izay fofombadika. Ahoana tsara? Aza mikorobaka be aloha no tsara fotsiny dia aza tapahana ho any fanazavako. Hay, miala tsiny ary mihaino anao zahay. Ny tena marina dia izao, efa tena lehibe izy mivady ray aman-dreniko. Efa ela izy ireo no nangataka eona tamin'ilay fofombadiko. Indrisy nefa fa namadika tamin'ny fotoana farany ilay olo tiako ka tsy maintsy mitady vahaolana mba tsy handisy fanantenana ny papa sy mama. Efa osatsinona zareo ka tsy azo atao loatra ny manao an'izay ataitra sy ampalailao zareo tiany zareo azo antoka hono ny ananany taranaka andovan'ny fananany. Zara teo moa lahatokana, izay vao nisy ny taratasy fandovana ry zareo. Efa ela no ny andrasan'ny papa sy mama ny fotoana ahitan'ny fofombadiko ka dia ometsika fahafahampofarana izy ireo alohan'ny kipin'ny masony sy hanomezan'ny tsodrano Efa nampiomaniko zareo fa ho asehoko azy ireo amin'ny herinandro ilay fofombadiko. Mantsy ny rafaka pitso izany. Andrikako dia sainao misandoka olo tianao zany. Ino aloha ny toyany. Fatahirizan'ny vady tsara ny karazan'ny tovovavy tiako. Ohatranao mihitsy na bika na endrika dia izay ny antony safidianako anao. Ary zaho anatin'izany rehetra izany ka? Sendray atao ohatran'ny hoe anadany Mengaly. I Jonathan Vancan, izay no anaran'se. Satria moa efa kamboty raisy ireny nareo, dia ianao anadany misolo tena azy ireo. Atao fady noho izany no mitonona an'izany anarana hoe miangaly sy ady izany azo? Eny tompoko. Efa lehibe ihany taminareo teo izy ireo ka mety anano sarotra kely indraindray ny firesahana aminy. Sady tsy dia mare no tsy dia afaka miteny firy tsinona zareo. Fa rehefa eo amin'ny zareo nefa nareo dia za no ezaka andika aminareo an'izay resaka izy ireo. Tsy misy ahinareo koa na ny zavatra ho resahana azy. Efa niomanako mantsy dia omeko anareo melo daholo ny valiteny rehetra mba tsy hanahirana anareo. Dia ahoana koa izany? Toy ny ampilalovinao sarimihetsika ange izay izany. Misy valiteny atao tsenjery sy ny sisa. Zay indrindra. Na eo aza nefa izany dia tsy haneranao ity mihitsy ny anjara asanao dia mamaly arak'izay nasaiko ny anaranao fotsiny. Ampahafantariko azy mivady aloha nareo amin'ny andro voalohany, dia avy eo mijanonao mandritra ny andro vitsivitsy. Mifampitondra ohatran'ireny hoe mpifankaty ireny isika mandritra an'ireo andro ireo. Ary nareo kosa mifampitondra ohatran'ireny mpianadahy ireny. Ka ahoana? Mety aminareo? Toloza nareo mifampijery fotsiny indray ary. Eny inona moa izany no tsy mampety an'izany? Asa tena hoe mora. Za aloha vonona I miangaly no asa. Ahoana miangaly? Vonona ka. Très bien. Afaka miroso amin'ny fanarahana arak'asa amin'izay asika. Izany hoe anoso ny contrat. Hanao contrat? Inona daholo aloha ny voasoratra ao anatin'izany contrat izany? Sao dia hoe tsy maintsy manambady anao avy eo. Raha mifanaraka ve moa sika maninona moa? Sa horrible be dia tsy mety aminao? Tsy lavina kosa aloha fa tena mananendrika ity lehilahy ity. Sady mbola tena tanora. Fa tsy fantatro fotsiny hoe mety izy ve izany izy ity sa ahoana fa toa ny fotsy be izany ny volokotiny. Ohatrany mba tiako hita ihany izany ray aman-dreny mampiasa saina azy izany. Vazovazo daholo re izany. Ohatrany lasa saina be mantsy ianao. Izay voalaza teo ihany no verina nitsoratra ao amin'ny contrat iny ka. Ray
izy dia vaky tsara aloha dia tia izy ity loha eny ary tompoko asa ohatra ny asa rehetra ihany mantsy izy ity ka tsy maintsy asiana fanarahana mazava sony avy dia omeo ara-pitsy maraina mino aho fa tsy andiso fanantenana any valiteninareo io tokoa hoe azafady ok ary miloko menamena be ange izany soratra izany marina raha tsotra nireny soratana tamin'ny raha reny na zao dia zao tokoa ary nge azona rosony aviny tsy mila andrasan'andro maraina akory aleo aloha vakina tsara ihany ka sao dia efa mindram-pananana mantsoko kosa ry aja raha mbola fananana ara-materialy zany tsy mahory ahy indray mitoraka ity ka raha maina zany ianao isandoka olona tsy hainao akory aleo rangaso ny avina zao asa tsy dia hoe sarotra manahoana io eto zany manisy soni eo indrindra kay ndre fa misy inona toy ny hoe nisy zavatra nanindrona toy ny fanjaitra izany le vody stylo rehefa mipitseriko jereo ange raha tsy nandeha rahatra amin'ny ankibe tanako mihitsy ka naza koa aza ange tratran'izany tamin'ny nampiasan'ity stylo ray ity tokony tsy aninona io ka sa angarana pasimano ka aleo tsy tsafiko fotsiny ay stylo mena be ty nasainy nampiasaina anaovana sony ity hafahafa omeko anareo melo daholo teo ny teny eo avalinareo ny fanontaniana izy mivady ary rapitso dia rapitso ihany zany rehetra zany dia hianaranareo mbola reraka tsiny nareo zao ka rehefa avy mivandombera kely eto tsika dia mahazo mamonjy ny efitranonareo avy nareo mengaly misy fanontaniana nga ozy moa ianao teo hoe tsy mahazo ny voaboakato mihitsy zahay dia ahoana zany momba n'le renao any amin'ny hopitaly ohatray fa ahoana koa ny tonga dia namina n'in'ity lehilahy tia ny zavatra ho teneniko eny tompoko ka tsy efa nampiomaniko kosa ve nareo tokony efa nalaminareo melo daholo eny momba n'izany mba tsy hanelingelina ny asy zay na ny tena tianao anontaniana tena marina mantsy tompoko dia misy zavatra saika mba hiangaviako aminao nefa toa mahamenatra ihany le izy dia izay no mampisalasala io mahamenatra rehefa miresaka mahakasika neny ihany moa tsika dia lazao rehefa meno anao inona le olana ahoana re zany hoe ahoana mila vansy ianao menatra be tompoko voavinavinanao tokoa le izy ay ve tsy tonga koa moa dia nitenenina fa dia nitarina be teo fotsiny raha voly zany tsy olana fa nanatsika zany raha arak'izay voasoratra ao anatin'ny contrat ny soniavinareo tokoa nge ka afaka mangataka vansy nareo fa mahafantatra an'izay any an-tsaiko tokoa ve izany ty lehilahy ty sa ve hita be amin'ny endriko hoe positra vola sambatra ihany na ny olona sasany ka toa tsy misy dikany amin'ny akory le mamoaka vola nefa misy olona mifaifay volo mihitsy vao mahita kelo arabaka za koa tompoko mba saika iangavy raha azonao atao marary mafy koa mantsy le zandriko vavy ka mila fanampiana kely tena ifonana tompoko marina hoe zahay ve vao miditra dia akavansa fa maha olombelona dia miangavy zahay le izy koa vonjyaina raha manahirana nefa dia oka amin'izao fa tsy atao ara-tsy fihavanana
Izany indrindra re tompoko. Mazava zany. Efa voasinenareo moa le contrat? Eny tompoko. Très bien. Odinihako zay dia mampentso anareo ara-pitso. Tena misaotra anao meloa tompoko. Tena mitsinjo ny madinika tokoa ianao. Fa zao Eny tompoko. alohan'ny amonjenareo ny efitranonareo avy dia fandombera kely tsika hoe ataminareo teo mba ho mariky ny fiarah-miasa. Ramatoa Emilia, hoentiko eny aty nge le divaina saiko nomaninao teo e. Hoay, misy ramatoa manosika latabatra kely misy kodiarana feno vera sy tavoahangy divay tokoa iny. Dia avy eo nandrarahany divay tao anaty vera tsirairay avy zay. Ary tsy mba mitraka mihitsy nge izy fa miondrikondrika ohatran'izao foana e. Misaotra anao. Hoay zany atoriatra le divay mena. Tsinitsinina ary. Tsinitsin. Inona moa no tranga farany omaly? Zahay vao tsaroiko. Nisotra an'le divay dia renodrenoka be. Somary badenina be zay dia izay ny tsaroko farany. Dia ahoana koa izao? Iza no mibata teto? Sady tsy tia hevitra tia angela nisy anamaly. Hevitra hafa mihitsy tia. Misy sarina tovovavy manao robo mena misy sadikatra eo apoto-be io amin'ny rindrina io. Ary tena tsara tarehy izy izany. Sady tsara bika be. Mba iza ary io? Ary toy nisy nanolo ihany koa ny akanjoko. Dia iza no nampanao an'ity lingerie manify kely ity? Fa ahoana ary izao e? Dia sanatria ve? Aloloha iarina teto mihitsy aloka. Tena mila mitandrina nge izany. Mety misy fanafody fampatoriana zany ny sakafo arosianay ato raha azoko tsara. Ary tsara mba lasaiza. Oay, ay ve nisy olona tato teo atokonana teo e. Raha mihitsy koa ngamba no mora taitraka. Manahoana tompoko? Ramatoa Emilia moa? Tamin'ny fomba ahoana kay natongavako tato azafady? Nga izy namaly. Napetrany tao ambony latabatra le plateau misy sakafo maraina dia avy eo izy nanolotra harona kely ho ahy. Fa inona kay ny ato azafady? Natolony fotsiny. Eo hoe jereko. Akanjo reto. Raha azoko tsara zany dia reto no tokony hanaovako rehefa avy eo. Madama, fa ianao ohatriny hoe efa hitako izany. Fa tsy tadidiko fotsiny hoe taiza. Dia ianao ve izany efa ela ny asa tato? Ny tanany fotsiny nataony manoloana ny vavany ohatriny manao hoe chut. Dia iny izy ny lasa. Aloloha anao dosoka. Raha miteny reto fanaky reto dia miteny iny ramatoa iny.
taloran'ny mpanjaka vavirana valona ny tsitako. Fa ny mahavariana dia salamina hoe natao sur mesure ho ahy mihitsy ilay izy. Oay, andrikaka. Azafady rananaitry. Bonjour ianao. To tsy henoko mihitsy ny nanatonanao ateoko. Ka variana loatra ianao nandinika ny bikanao anatin'ilay roby. Tena manja kosa aloha hoe isorafozana marina moko. Ay. Hita fizaniko. Arono azafady. Inona marina kay no nitranga tato omaly alina? Nahoana no lasa tato amin'ity hevitra ity ihany natory? Dia iza ny nanarany akanjoko sy nampiakanjo ahy? Mety mamy loatra tokoa zany ianaoko. Aza manana efa fa tsy nanao ninninona anao ahy. Mamo hoe? Za ve no mamo? Tsy mampino. Eno nafana loatra ny koranantsika telo damaly. Samy mamy daholo eny isika. Fa mety ianao ilay tsy zatra misotro divay fotsiny ngamba dia tsy mitovy ny fiainana amin'ny vatantsika. Zasy aza no batanao tato e. Dia avy eo izay ny fampibata. Taiza ho aiza tamin'izany ilay nahavoasolo ny akanjoko ka. Ohatray. Dia tena tsy tsaroanao tokoa ve? Raha matoa Emeline nanomesy nanampy anao napiditra an'ireny e. Tena mamo aneo ahy ianao maly izay e. Tena ahoana ny tsy misy tsaroko ary? Efa hoe na izay koa aza angeo aho samy mamo e. Tsy nisy ninninona nitrangy izany ho aty eo. Raha tena mitady an'izany jereo ny toerana misy ahy. Mila procédure be ve za vao afaka mahita sipahoara rotina? Averiko indray tsy ao anatin'ny programako mihitsy mikasikasika anao. Ka iza no mahalala moa? Farano ny fimananao dia hitany sika. Ve ohatran'izao daholo mihitsy ny fitafian'ny olona rehetra ato amin'ity trano ity e. Tsy misy manao pataloha ny vehivavy fa dia manao robe daholo. Ny lehilahy indray ohatran'ireny akanjo tamin'ny taonjato ireny. Na ny akanjo eny akoditry aja aza. Maka toerana nareo menada e. Makasika an'ilay resantsika farany omaly hariva no netsoko anareo. Mihaino anao izay tompoko. Fa reto aloha ny saikinareo tsirairay avy. Ohatray marina. Ary toa vola be no misoratra. Tokoa. Fa ahoana ity? Ka tsy izay moa ilay nitadiavinareo. Mbola vansa fotsiny anie io fa rehefa mifarana ny asa mahandray ny famenonareo e. Andray? Tena misotra betsaka re tompoko. Oay e. Voadidy soma tsara ihany ny reniko. Ny anabaviko ary mba hafitra ihany koa. Tena mankasitraka be dia be anao Andriamatoa ansa. Andriamanitra ahita e. Andriamanitra? Ohatry. Taitra be izy vao nahary an'ilay teny hoe Andriamanitra. Angahony izy io tsy manana ny Andriamanina ka. Oka izay ny fisaorana. Manomboka izao koa dia hiansa no etsonareo ahy. Lasa mampimebe izany hoe eo anatrehan'ny papa sy mama izany no atsoina hoe monsieur ansa. Ao? Voaray tompoko. Oay. Voaray izany ry ansa. Dia hono ahy? Dia roviana izany izay ny afaka maka sy manatitra ny vola eo? Non. Tsy mivoaka ato tsononareo ahy. Mpiasa atokisako ato ihany no saiko maka azy any amin'ny banky sy manatitra azy any amin'ny hopitaly any amin'ny misy ny reniny Mengaly sy ny anabavy mihaja. Ay. Aza mananareo fa tonga soma tsara any reo. Homme de parole ny tenako. Zay vao milamina ny saiko. Za vao saika iteny hoe
sao dia section provision iny modiny mena iny. Zany izy mihitsy no maniraka olona akazy any. Le olona irany any zany no asainy mahakazy. Fa tena hafa samy hafa le olombelona raitika. Zao aho vao mahita olona tsy maharary aina mamoaka vola. Ka le anabaviko any Riansa ka tsy any amin'ny hôpitaly ny tsaboana fa any an-trano e. Aiko tsara re zany e. Tsy misy olana ny amin'izany. Efa fantatro raha teo ny adresiny se. Efa fantatrao hoe ny adresiko? Taizaka iny nahalalana ho an'izany raha tsy mahadisy. Se koa zany ohatran'ny mampime tao amin'ny CV-an'se rehefa taiza indray Inona daholy ary zao mitranga aminay zao e. Ohatran'ny fony mistera be amiko zany. Ary sao dia novo kosa ary zao fa tsy tena izy. Nefa toa manaiky zany foana. Sazany tokoa rehefa manana ny marary. Andrikaiky ianao koa manaitra? Azafady ary. Ianao koa moa toa tena mifantoka be amin'le findainao dia tsy mahita mihitsy. Zany fa mizaka mitady réseau amin'ity telefonako ity ho aza e. Fa tena tsy misy mihitsy ne. Efa voatetiko daholo zao vazamototra rehetra zao fa nefa za mba saika ny tany vaovao amin'ny lafatra. Za koa zaky mba gagako. Teo mihitsy any ny aly. Mety ambany vohatra be angamba ny faritra misy an'ity trano tiako. Na izany kosa zavery atsako. Fa misy zavatra fa tiako aseho amin'ny lato koa e. Inona zany? Viange ianao e. Jereo nge reto sary miantona amin'ny rindriny reto e. Tela zao amiko ny fahitanao azy. Aiza zany? Reo e. Reo sary noir et blanc reo miantona amin'ny rindriny reo. Ary nohatra ny efa sary taloha be angera ny fandiniako azy zany. Na ny fitafinitra reo amin'le sary na ny kaliteny. Fa ny tena mahavariana dia ohatry ny hoe Iansa zany ihany ty amin'ny sary ty. Eno ka zany koa angeny mahavariana anahy teo e. Dia hito koa misy ray hafa. Fa izy nisy volombavana mostasy fotsiny izy teo. Eny tokoa. Dia reto miara-maka sary amin'ny reto ve zany le ray aman-dreniny? Nefa ve dia mbola tanora be ohatran'ireo nefa? Iansa aza toa efa lehibe ihany eto amin'ity sary ity. Fa iza koa moa nefa nilaza taminao fa Iansa io amin'ny sary io e. Sary efa ela be nge eo ara zao poziny zao e. Mety razam-be an-tany aloha tany ngamby io. Na izany kosa aza ve dia hitovy be tsy misy anavahana azy ohatran'io e. Dia asa re. Tena mahalasa ny saiko daholo mihitsy ny zava-mitranga rehetra ato. Ohatry ny mampiahy atsy azoko zany. Mba marina e. Iza moa no mahalala raha mpivarotro olona io Iansa io. Mpangalatra olona koa ve izy dia andany andro anao an'ireny dingana be dia be reny fa tsy naka olona kely ny tany mangingina fotsiny dia vita e. Ka zay koa nge ny mahalasa eritreritra anahy eo e. Jereo nge izy le namoaka saiko teo e. Tsy rototra akory kanefa ohatrinona be zao no navoaka ny tao anatin'ny iray andro. Sady amin'izay resaka avansa nefa ny asa aza mbola tsy natomboka akory. Dia tena tsy normal zao ka. Aleo maily foana. Sao dia isika indray aza ohatry ny mahana loatra e. Sao dia irony karazana fikambanana mpanao asa sorony no misy an'ity banty dia fomba hisedrany antsika fotsiny zao. Ohatran'ny tsy mino an'izany aka. Ahoana e. Nefa asa. Engany hodiso ny eritreritra fa raha ny ayahako rehetra angamba ny tanteraka dia ny faditsika sisa ny raisina aty. Kosa e. Alamino ihany aloha ny saina.
sao dia adi-tsaina indray no hamonanao fa tsy ny zavatra inoko. Eny ary fa izaka ny tsy andeva loatra ny eritreritra amin'ny zavatra ratsotra n'izany tsony a. Izay ange ho ahy. Fa mba hafara samy hafa koa aloha ty trano ty a. Ny tamboho avo dia avo, ny tanàna tsy be mpandalo sady mangingina be, ohatrany hoe tanàna olo zany. Izay aloha dia marina. Dia raha zoko mpiambina mitondra alika be ozatra be anankiroa reny ihany zao no mba mpivezivezy io. Tena izany mihitsy. Na ny atonatiny aza ve tsy mba tikaritra hoe toy ny efa taolo be izany daholo, ny kojakoja sy ny fanaka ohatra. Izany mihitsiko. Antitra kanefa tsy tonta fa mbola misy jerena daholo ihany. Jerena fa ny ivelany le trano a taonorma ihany nefa rehefa tena hipetrahana. Ohatry ny hafahafa be a. Ohatry ny trano efa tamin'ny fanjanahantany reniko. Iza moa no mahalala? Tao mety isy koa angera ny fandinihako an'io lehilahy io e. Zany? Ianao ve tsy mahatsikatra hoe ohatran'ny fotsy atsatra be zany izy io? Izay tokoa aloha e. Manoatra no ireny olona mihiboka an-trano nandritra ny 5 taona ireny. Marina mafy tsy aleoko zarazara fotsifotsy toy izao ihany toy izay fotsy atratra sahalan'ny fatotrany reniko. Moramora ihany aloha ianao riatsa fa sao dia misy maheno io ka. Sady ohatrany mahafatapata-javatra fa avy zany angehiny olona iny e. Eny e, tsapako ihany zany. Na ny anabaviko koa aza ange fantany hoe ao an-trano no mitsaboana fa tsy any amin'ny hopitaly. Fa mahavariana indray dia hoe nahoana ny zavatra tsotra kely toy izany no ampanaovina antsika nefa dia sandahina vola be toy ireny. Hita ao a. Amin'io koa dia hoe tsy afaka mifandray amin'ireo manodidina. Eny e, ef'izay moa zany ny fanarahana dia aleo hajaina. Rehefa voatsabo fotsiny ireo avantsika marary dia izay ny zava-dehibe. Ataontsika fotsiny izay ampilamina ny ety. Tsapako hoe manao viveriny aina ihany sika saingy tsy afa manoatra. Ohatry ny crime be a. Efa ela kosa aloha ny ainako fa mbola tsy nahita sy tsy naharety olo-trasa tahaka ity mihitsy ahy. So mba ataon'ireo fakana ataovitsika ko. Aleo ihany aloha alamina ho azy saina. Manjary manitona ondy negativa be sika amin'izanyko. Oay, misy olona mandondona izany. Andraso hoe jereko. Ramatoa Emilie? Toa tsy naheno olona ny teny akory kanefa nakatonao ilay varavarana. Daholo indray sakafo a. Izay no nataony baiko moana teo. Fa iny ramatoa iny tokoa ve ho amoana sa ahoana mariny? Tao sady tsy hirany tsy hanao tsy enjeriko. Sady ohatry ny ondrikondry dava tsy hay hoe ahoana izany. Mety hoe izay tokoa angamba. Fa ndao aloha isakafo e. Sady tena noana mafy azy zany. Ndao ary. Izany anom-pitolo manoloananay menaday. Reo ve olanina raha pitso aza? Divay mena, kiendiendikena sy ny sisa. Sady amin'io hena mantamanta avokoa. Dia voankazo mena daholo ihany koa ny safidiny. Mba hafa rangany fomba fiainan'ny olona toka. Lasa lavitra be mihitsy ange ny tsy hain-maingaly zany e. Gaga fotsiny aho hoe ay ve efa fotoana ny poma amin'izao e. Izay mihitsy zao no mamboly any renika. Misy tanim-boankazo malalaka be nge any ambadika any e. Ay ve? Fa ilazako vaovao mahafaly tokoa aloha nareo e. Vaovao mahafaly? Ty ho any aja. Ary ty kosa ny ianao ry miangaly. Fa ino ny reto? Jereo e. Taratasy avy any amin'ilay anabaviny sia iny. Jereo fa izy nanosony ao fanamarinina fa voarainy tokoa ireo volany mena azy. Dia ity indray a sarin'le hirako nanolotra an'le vola. Oe, toa tao an-trano tokoa no nangalana an'le sary.
manao solomaso mainty be le olona manolotra n'ilay vola sady manao kostara ambony ambany. Ary tena aingam-piasa be ange ianao zany e? Aina ne novonjena ry se. Ity mbola sarin'ilay anabavinao any amin'ny hopitaly. Nahitra hopitaly farany izay aingana mantsy izy satria tena nahina be mihitsy ny aminy. Aza manana ify efa eo ampelantanan'ny professeur tena mahay momba azy. Ay kosa mbola mamerina fisaorana anao ihany tompoko. Tena zava-dehibe ho ahy tokoa zao. Mankasitraka. Tsy misy isaorana izany ka. Ny anahy rehefa nampanety anaiky dia tsy maintsy tanterahako. Eny tompoko. Neny Mengaly tsy efa voajery. Hitanao tsara angamba ny sarin'ny dokotera radio reto ny taratasy ny fanekena rapitso dia ny rapitso ihany dia hahiditra bloky ny neninareo. Ndry ho avitra ihany zany ianao ry neny. Tena misaotra betsaka re tompoko. Dia mba ahoana tokoa aho sy dokotera rato e. Tsy mba nanontany momba avy izy. Nanafatra tokoa izy ka. Ay. Hoe toy izy no fahendrena. Fa zao e. Mbola afaka mitsotsotra aloha nareo menada fa mampilaza eo ihany rehefa tonga papa sy maman. Eny ary. Reo rehefa voaroso ireo daholo aloha sakafo ka mazoto. Eny ary. Misaotra betsaka. Sady tena am'le akafisiko tony barobe koa itony Dia mahazoto ary se. Ary angao ian'ny sady tsy mba hinana e. Olaninay daholo ve reto sakafo be dia be reto? Eny tokoa. Nahoana ianao tsy mba miara-mihinana aminay e? Ataovy rehefa efa ny sakafo tany amin'izay nalehako tany fa zao tokoa mila miomana amin'izay nareo menada fa efa tongotra amin'ny fotoana. Efa iseo papa sy maman. Iseo? Efa novonoiny koa ny akanjo anaovanareo. Ramatoa Emilia. Ino anosika latabatra misy kodiarana indray Ramatoa Emilia. Ary misy boaty mainty mifatotra an'io menamena eo amboniny. Le eo ankavia ny akanjo Mengaly mo le eo ankavanana ny misy neny aja. Efa io Ramatoa Emilia afaka manampy tsara ny Mengaly piditra ny Eropa mba tsy hanahirana anao. Ka mamonjy ny efitranareo avy. Eo tiany fotoanantsika amin'ny 5:00. Eny tompoko. Dia apetrao anatin'ilay boaty ny telefoninareo rehefa avy misolo akanjo nareo. Zavatra tena tsy tian'ny papa sy maman tsy inona le mikitikitika telefony rehefa sakafona. Aty rahateo moa tsy misy réseau ka tsisy ilahanareo an'izany telefony izany loatra. Miray trano amin'ny maty. Nosoratany Toky Gérard Arabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Novelominy Anjarliva. Ony mianjanirina. Niaraka tamin'ny Arliva. Tahina Nantenaina. Ary ny Rina Rochelle. Roland Ramanatsonina ndray feo. Anjarliva ny Nana Totosa.